atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Famonjena tantara nosoratany Lota Rafalimanana. Mpilalao ny tantara Louise Ravelosoa Sinèse Faly, niaraka tamin'ny Fety Raobelina Ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. famonjena Tantara no totosainy maningotra. Anio no andro voalohany. ny atao hoe asambarana dia tsy inona fa zao fiainana iainako eto doba izao maka milamina rivariva ety am-boro dia misotrosotro ambony torapasika dia rana bekisa glasy sy entina trondro maninto eto felatsasatra tonga lafatra. Marina aloha fa tsy ampy. Efa haiko hoe zaza ganga efa ohatrany lasa miafiafy be ny voay rehefa mahita ranomasina sa rehefa eo masiny miatrika dia mody mipiripirina. Inona moa zany ny dirany miatrika amin'izany akiziko nga iny sa vadiko arako angefa mikifa azy lahy mitodika tanteraka any amin'ny kamera sy ny vavabasy sady diso aloha amin'izany tena mitapy alara ty ady fa ahoana ty sy pakamy iny mission ingeny tena niaratsika niarany asa tamina hatramin'izay ary fialan-tsasatra no atao tia Dubai. Ohatray fa tsy feon'ny miatrika vely ty zany mikikika ao anatin'ny tsikatikatiritsy zany ny andro koa efa maizina mitsy zaniko eo aloha fa hijery izay mitrangato miatrika fa misy inona ato fa nisy ty dabo ty aloha Ohatray fa nahatonina hoe drasa nga mivavako teo ka hoe nisy nanolany ianao dia niazakazaka hamonjy anaoko zany misaotra fa tsy mbola zao ny fotoana ilako ny famonjenao. Fa natao inona tato ty rangahy ty to folaka sy mivadika ny tanany sady ohatray mitsirara amin'ny tany tsy mahatsiaro tena Zao ny tadiavoniko avela ao dia andao andeha. midira anaty daba dia ndao hiverina any amin'ny hotely fa tsy Hitako sady efa 10 alina zao. fa nisy inona aloha teo ry miatrika tantarao fa zangy tsy maharaka mihitsy na za koa azy ange maliana ary miatrika eno Reny ny atao hoe pectodi sy molotra tena tantarao hatramin'ny voalohany mihitsy aloha saika anantona anareo roa lahy teo am-bora ny antso ateo ambaravarany fiara ny ngareny modina ny tany zavatra be dia be tamiko izy tsy rony tsy vetiny teo nefa dia nitereniditra tao anaty fiara fotsiny saika nataony ankeriny dia efa ianareo teo nitoyany ka asakasika laha mbola sahijabaka amin'ny lesary jasitra ohatray sika ndray bandy milamina ka vao mangataka fotsiny dia mahazo fa tsy mila mamoritra tanàn'akanjo sa redirediny ena tsy ratsy aloha ilay manono saingindrisy t'es pas mon genre. manindrona loatra kosa zany firampindry zany tsy fidinoan'ny vaingy no tafalatsaka fa reo tendrombohitra efatra no midongona loatra Fao ny tendrombohitra fotsiny azy zany no manoloana azy dia efa mitsangam-bolo sady maiko zany fa raha seho akazy nonaona lalina ny andoha asa sy mareniny eo ranga fa aza manao izay ampienjana ny akibeako efa no ezahako na fitsaka mangina aloha reo fa misy miantso allo zany ve ara-pitso maraina voaray zay lety ho tapitra sady indray zany ny vakansako fa honona ry tira jasy bandy akamy amiaso ao ministerany ny ato tany eo zany ny aso ateo mila tsika mitsamy mamaika ao no ministry ny ato tany anga ary za anga hony tsy ilaina isory Andriamanitra fa tsy anaty lisitra indray zany ianao amin'ny tindray mandeha tiako mbola afaka makafy ny fiainana tia Dubai ianao zany hitako sahady ny fahamaizanga ministra fa ho zavatra indray mission miandry antsika amin'ity ny fanondoko raha to hoe fa elaela ihany zay tsy nanindry detente tsy nahy mba lala indray zany matoa adino diso anao fa mifanohatra tanteraka
matoy ianao a tsy nasaina de satria tsy anjaza ny asa miandrina ihany. aza manamaivana prokosa le selarajasy apatsy heviko anao fa firenena polony no efa niteteziny io supio ary agence secrète maro no efa nirahan'ny asa ary manerana zao tontolo zao mihitsy zany. Aleo moa de atao hoe mitovytsika e. Ary hitanao kely fa za no mpibaiko anao arina kely eo. Viva 98.8. Efa tia miantso nyty le avion ry tiady fa andao iay ok metraka nyty solomaso mainty tia de lasitsika ary. Mba arakareo ihany velo ny actu e. Jereny ty vaovao malaza sy miparitaka be ato amin'ny FB ty e. Ahoana indray hony naforona be zady angahony tsy manaka-to isany. Jereo nisy an'izany karazam-biby hafahafa zany ny aodiaody tany Ambomanga kely alina tany an-tanà. Ary maraina teo de nahitana biby sopo maromaro toy ny omby sy ny kisoa ny tsipaka tao apahatra sady nahitana ny diambanginy biby hafahafa io vatany. 30 taona ny ainana tany dago veno de mbola liana amin'izany tantara valamaty zany ihany ry miatrika. Tsy voatery ho blaky kosa io e. Vao mifo mihitsy ateo de io vaovao ino ndraiky na elin-drado sy ny tele tany teo ranangely ty e. Mino marimarina fa misy ifandraisany amin'izany tranga hafahafa zany misy miandry anareo amin'ny mada. Ka andao iala fa sasa miandry antsika Brian. Izay kery miatrika. Akofafiny tsara ny vacances eto Dubai mandrapiverinay. Bonne chance. Merci. Viva Radio nanolotra ho anao teo Famonjena. tantara nosoratany Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Louise Ravelso. Sinèse faly niaraka tamin'ny Fetraobelina Ary Fifi. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Arvony. Famonjena. Tantara nototosainy maningotra. Renesinao rampitsy mitoiky